miarabantsika rehetra zany akony teo aho nizara publication momba an'ilay fampilasana nataon'ny IMF amin'ny resaka vola 321 millions de dollars amin'ilay hoe facilité de résilience et de développement. Ny zavatra manahirana be zany mieritreritra azy nisy fotoana zara tamintsika hoe efa tsy rariny kosa le atao amin'ny malagasy nyty resaka vola samborina ity zao mantsy nizaraiko tamin'ny herinandro ambony iny hoe io vola mionjo io raha nitaratra hatreto dia misy vola tsy manjava, misy vola tsy mazava na vola tsy hita tsy marina ao anatin'ilay projet mionjo. Navoakako teo fa misy tatitra milaza fa na 20 millions mahery na 10 millions ny vola tsy fantatra amin'ny vola mionjo. Ilay vola 200 millions de dollars le izy dia nanapirina 12 millions de dollars dia 200 millions de dollars aloha le izy dia nanaovana tatitra dia le tatitra mampiseho hoe tsy mitombona ny compte fa misy vola 22 millions de dollars tsy mifandraika ao anatin'ilay compte. Dia rehefa niodina zany ny revue an'ilay portefeuille dia nolazaina fa nifoanana le vola 12 millions dia lasaka 180 millions de dollars ilay famantsim-bola mionjo. Fa na izany na zany rehefa ataonao compte dia mbola misy vola 10 millions de dollars tsy hita ao anatiny. Rehefa zany dia gaga be zany ianao hoe mbola misy vola ao 50 millions de dollars mahery dia nampanaovina trosa vaovao io mionjo ary mitarina ny fe-potoana hiasany. Dia gaga be akony fa tapoka teo angamba fa hoy hoe tsy nanaraka an'ilay izy araka ny tokony hoizany tsy priany angambany fa tamin'ny taona lasa dia nanao zany ny FMI, Banque mondiale, ANGEF, ny Banque africaine de développement an'ilay lazaiko teo aloha hoe facilité de résilience et de développement. Les facilités de résilience et de développement io dia misy nitrosany malagasy satria avy any amin'ny FMI le vola US dollars 321 millions dia isanana ho an'ny fandalinana momba ny resaka climat et développement ny Global Center on Adaptation GCA. Dia rehefa zany nefa niany dia gaga be anao zany fa rehefa nanao fangatahana famantsim-bola fanampiny ny mionjo dia io orinasa sa ONG tsy fantatro fa io no manao antsoavo amin'ny irana miasa amin'ny rafitra ifotany commune angamba zany ny tia miresahana amin'ilay vola fanampiny 54 millions
zay nankatavina ho an'ny mionja gagabe ianao a gagabe mihitsy na zany hoe sao de tsy rarina le reto ny zavatra hozaraiko antsika kosa ny manaraka de hoe io trosa atao amin'ny banque mondiale io efa teneniko foana hoe misy sarany be dehibe ao zay tsy fantatritsika misy fomba famatsim-bola be dehibe ao zay tsy de mazava loatra amitsika volabe zany no notrosain'i Madagasikara tamin'ny banque mondiale sy ny FMI manahirana be zany manavaka hoe vola iza makaiza ny vola de manontany foana hoe ole reto makaiza ny vola toaty indray mitoraka ty zany tena mampitsangam-bolo be satria vola 321 millions de dollars raha tokony ho izy de hoe mandalo any amin'ny fanjakana zany de ny fanjakana no mahita ny fampiasana azy fa tsy fantatra hoe ao ministèren'ny environnement ve no hitatana an'izany vola zany manana fahefamahefa sy fahaiza-manao hitatana an'izany vola zany ve ny ministèren'ny ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lavainjavy amin'izao fotoana izao ao amin'ny ministèren'ny économie sy ny finance ve zany no nivoaka tsy mazava zany le izy manaba akony mahatonga ana manao an'le vidéo zany hoe vola trosaina le izy fa any an-danitra any fonaina le vola de anko manjavina le izy le fanampina lazaina fa tsy nitapody fa tsy tody mihitsy eto Madagasikara le vola fa mandehandeha any de very be dehibe loatra ny zavatra tsy mazava amitsika fa ty indray mitoraka ty aloha de manangatsika rehetrarehetra hoe arao le rehetra ilay resabola arao inona ny trosatsika arao inona ray tonom-bola resahana sy anaovana resabe amin'ny anara Madagasikara navoakako teo aloha teo zany hoe efa tao anatin'ny valitaona tao anatin'ny enitaona angamba zany tao anatin'ny enitaona dia teo manodidina ny 1 milliard de dollars ny vola nosamborina malagasy tamin'ny FMI zay ny taratra vola manodidina ny 1 milliard de dollars zany toy zay ahoana daholo moa zany nandatsahan'ny FMI an'izany vola 1 milliard de dollars zany ho ana fanjakana izay lazainy fa fanjakana be fahalovana fanjakana tsy mahavita mitantana ary indrindrandrindra fanjakana mpanao trafika teo zany aloha de fa mitabataba be hoe ny FMI ohatrany tsy mazava nareo fa amin'izao ndray koa de mbola misy zavatra tsy mazava ndray koa 321 millions de dollars tsy fantatra hoe makaiza tsy fantatra hoe inona ny fampiasana le vola tsy piako voankarika hoe inona daholo le fampiasana sy ny lazainao ampiasaina le vola fa ny zavatra fantatro zany de hoe ireo le projet an'ny angovo ny projet an'ny resaka tontolo iainana projet any resaka fambolena lazaina voatontonona daholo zany hoe andray vola amin'ny vola io hatreto mbola tsy hitako zay zany no angatahako tolo-tanana hoe ore olona misy vola be dehibe any milatsaka voalaza fa milatsaka eto Madagasikara fa tsy hitatsika ny zavatra tena
mampitsangam-bolo zany dia ny fanaovana ny fahoriana malagasy ao atsimo, ny fahorianay tandroy sy ny faritra atsimo ho fangataham-bola dia fanolokodonana vola. Atsoaka amintsika foana hoe ireo vola izay samborina lazaina fa fanampiana amin'ny filet social de sécurité io, ny vola any mionjo FF ny teo aloha ny filet social de sécurité fiavota, dia avy eo ny vola mionjo, vola be daholo zany rehetrarehetra zany mihodana fotsiny le vola eo amin'ny UNICEF, PAM, Programme Alimentaire Mondial, FAO, UNOPS. Dia rehefa manontany hoe reo olona aiza le vola, inona daholo ny zavatra vita, dia tsisy valiny. Izay anotaniako zany hatreto dia milaza fa hoe tsy hitanay marina angery madama le resaboly tsy afaka mamaly anao zay hoe inona zavatra vita. Malahelo be sady tehitra satria faritra tsara be le faritra atsimo. Amiko zany le izy dia za le manangana azy hoe zahako ny any atsimo, dia tsy le feriko le izy. Dia mampita foana ny Banque mondiale sy ny FMI hoe anao ary tsy retoboko, misy be dia be ny tsy azonay le ferina intsony amin'ny ataonareo amin'ity resaka famatsim-bola ity. Lazainareo fa fanjakana totakely mpitondra be trafika fa tsy hitanono vola, ka le vola tsy hitanono zay kely tafiditra mihodina ao amin'le fanjakana totakely, ary lay hita tsy mitondra fampivoarana ho anay na kely ary. Mafy be, tena mafy be ho ahy ary ho an'ny malagasy ny mihevitra hoe tsy menatra ny tompony andraikitra ambonin'ny UNICEF milaza fa tsy mahay mamaky tena ny ankizy, tsy ampy sakafo, ny fanjary-tsakafo tsy azoko hoe ahoana no amaritako azy, fa efa vola 500 millions de dollars lasaka no lazain'ny PAM fa nandalo tao aminy tamin'ny anara Madagasikara, kanefa mbola lazain'ny PAM indray koa fa misy olona 2,340,000 angambany izay mahery no tsy mandry no tena tratry ny tsy fanjary-tsakafo mahery vaika. Dia za zany manao antso hoe tsy azotsika teny le zanako hoe neny neny manoratra be dia be fa tsy azon'le malagasy ny zavatra neny lazaina, dia ataovy asivo ho sary sy feo neny fa sarotra ho an'ny olona ny mamaky teny ary sarotra ho azy ny mahazo zavatra lazaina eny, satria ambony be loatra ny zavatra teny eny, tsy ambony be loatra ny zavatra lazaiko, mitaritra ny zava-misy aho dia mivara-ontsana. Ny fitondrantsika ny ao anatin'ny antenimieram-pirenena, ny ministera, ny sinambaratongany marefo be, sady tsy ampy fahaizana no tsy ampy fitaovana. Dia lazaina fa manao risoriso, lazaina fa tsy mahay mitondra, ao daholo zany fa mivangongo izay fifampivangongona tsy fanjariana izay no anararotan'ny mpamatsy volantsika, ary anararotana mafy be an'ilay fahantrana sy ny tsy fahampiana sy ny tsy fahaizana. Dia mizara zany hoe
misy zavatra tsy manjary be dehibe anaovana antsoavo a, tena antsoavo mahitsy be hoe Andriamatoa Fontaine, Ramatoa Rabariniry Arson, atsahary re tompoko le fomba ratsy efa diso latsaka anatiny ny fanotana lalina le firenena dia ataonareo kilalao fotsiny. Tena kilalaovinareo aho ny fahorian'ny malagasy. Tsy arotro le izy fa mafy be le filazan'le zanako hoe neny a aiza daholo fandehan'izany volo izany, neny a bazony ny an-tsaina ve hoe le gasy ve lazainy neny fa 0,25 dollars apahivatra dolara ny vola ho azony, tsy azony olona akory dia avelany eny andeha amin'izao izany rehetrarehetra angeny eny mahatonga ny hoe tsara be ilay zavatra teneneny fa rehefa tsy azon'ny olona tsapahi-tanana dia tsisy dikany. Dia ataontsika misy dikany le izy, ataontsika misy dikany hoe manao antso mahery vaika be hoe tsy rariny intsony le reto tena efa tsy rariny. Ataonareo fidiram-bola mahavelona sy mampanankarena anareo Madagasikara sy ny malagasy fa tsy asianareo antra mihitsy ny fahoriany sy ny fanontany. Mananga mavesatra antsika rehetra le antsoiko hoe olom-banona. Izao izany ny lera sy ny fotoana tokony hijoroana tambajotra ny olom-banona hoe efa tsy haiko hoe tsisy azo le ferina le zava-misy. Every fotsiny fa le vola anaky telo izany fonds facilité pour la résilience et le développement, ny vola fanampin'ny LIDA, ny vola fanampin'ny mionjo dia hidinkodina ao anatin'io resaka climat et développement io dia tonga dia lasa MJF io, dia tonga dia lasa izany Global Center for on Adaptation izany, dia tonga dia ho aiza koa any amin'ny UNICEF. Dia ina izany ny vola tokony ampivoarana sy anatsarana le fanjakana, tsy misy. Rehefa avy eo le fanjakana esoina hoe mpanao fahalovana, mpanao kolokolo, tsy maninina, tsy soraisina, mazava be ange. Rehefa tsy misy vola le fanjakana entina anaovana raharaha dia mipetrapotsiny ny gardien de bureau iaho ny mpiasa-panjakana. Mampalahelo be sady tsy mivoatra no lasa mpanao fahalovana. Mizara izay fa tena tsy arotro re olona. Mafy be, tena mafy be le izy. Vola anankitelo poquet de fonds anankitelo zay 321 millions de dollars plus 54 millions de dollars plus 10 millions de dollars da ataonareo ny compte. Dia hidinkodina fotsiny fa tsisy ampivoatra, sady tsy ampivoatra ny jirama io, tsy ampivoatra ny ninina. Mankasitraka.